Angie Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Sarotra ny amerina ny fahatokisany vahoaka ireo mpitandro ny filaminana raha tsy misy fipetraraisana manoloana ny fioara-pefy ataondreo mpitandro ny filaminana sasany eto andrenivohitra sy any amin'ny tontolo ambanivohitra. Efa hoenimbolana izao no tsy nisy permis carte grise biométrique nivoaka teo anivon'ny SIM. Amin'ny fahasimban'ny serveur central vokatra ny fahatapahan-jiro no voalaza ho anton'izay. Tsy ekena ny fanaovana tombo sy ala amin'ny fampiarana ny lalàna hoy ny fivondrona n'ireo fikambanana sy antoko politika izay mitaky ny amoahana ny solombavambahoaka ny vagahin-drano sy raha sambyzavy sy rila izay samy nahiditra amponja avokoa. Asa mamelona fianakaviana maro eto andrenivohitra ny fanadiovana bidon mavo. Vola 3 alina ariary farafakely no tombony azo isan'andro na mihoatra raha mahazo bidon maro. Anvelany nanaiky ny famitra-pialany ny gouvernemanty izay tarihy amin'ny Premier ministre Gabriel Attal, amin'ny filoha frantsay taorian'ny filakevitry ministra androany. Nanome toromarika ny amin'ny tsy amoahana ny resaka ny fanaovana nandritra ny filakevitry ministra ny filoha araka ny loharanom-baovao ny antsiprian'izay. Migadona ny amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba tombo klasy tongo vavy manasano ihany koa. Anaraka izay tony mahazatra matoa andatsoratra nondeha anokafatsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Sarotra ny amerina ny fahatokisany vahoaka ireo mpitandro ny filaminana raha tsy misy fipetraraisana manoloana ny fioara-pefy. Ataondreo mpitandro ny filaminana sasany eto andrenivohitra sy any amin'ny tontolo ambanivohitra. Amin'ny fahaverezany fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy mpitandro ny filaminana izay isany manomevana ny fitsaram-bahoaka eto amintsika. Matoa andatsoratra Gaeton Andriatsilavo. Niverina ary ny anazy vahana indray tato ato ny fanararaotapahefana. Ny tsindry sy ny ramatahora ataon'ny mpitandro filaminana sasany eny anivony ny fiarahamonina raha ny fitarainana voaray. Androany ohatra nitaraina ireo avy any Andavamamba fa olona andeha andro faty alina no niarany vony sy daroka. Mpitandro filaminana ihany koa no nahavoatifitra raim-pianakaviana iray tao amin'ny Fokotany Antsohi, commune ambanivohitry Madirovalo Ambatoboeny sy ny maro hafa. Ny mpitandro filaminana izay natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Dranga izay mampametra-panontaniana ny maro. Voalohany indrindra mikasika ny fiofanana sy ny fianarana asa nomena azy ireo. Ny sasany amin'ireo mpitandro filaminana toa tsy mahalala akory na mini manadino ny asa sy andraikitra sahaniny eny anivony ny fiarahamonina. Toa mini mivaona amin'ny fihetsika sy ny fiteny amin'ny mampiaro ny vahoaka azy ireo ny teny avoaka ny vavany sy ny fomba fihetsiny. Faharoa manaraka izay mikasika ny antony anakaraman'ny fanjakana azy ireo. Ny sasany ihany koa tsy tahotra tsenatra intsony. Hita ny besin'ny maro mandray vola avy amin'ireny mpitatitra ireny izay toa manome vahana ny fanaovana kolikoly. Fahatelo mikasika ny fomba fiasa sy ny fanatanterana ny baiko azony avy any amin'ny lehibeny. Tsy misy intsony ho an'ny sasany izany fanajana ny aina maha-olona izany, ny fanajana ray aman-dreny amin'ny maha malagasy, fa baiko no azo ka dia baiko no tanterahana, na iza ho faly na iza tsy faly, itsina avokoa na iza eo anoloany raha izy manatanteraka io baiko azony io. Ny rahantsika nahita zany nandritra ny hetsika fotsy mialohan'ny fifidianana ireny. Tsy misy andrasondraso ny fampiakarana anaty fiara ireo olona voasambotra. Raha tsy ilaza afa-tsy ny solombavambahoaka fetra teny Mahamasina, ilay lehilahy tena kady fotsy sy ny sisa. Tamin'ny ireny fotoana ihany koa tifirina bomba mandatsa-dranomaso avokoa izay rehetra mifanitsy aminy, ka na zaza io na olona mitondra vohoka na tokantrano na fivarotana no tifirina lacrymogène avokoa satria baiko no miainga ka tsy maintsy tanterahiny. Tsy afotsiny ireny fa amin'izao fotoana dia miverina indray ary mitombo isa
ny fitarainana voaray mikasika ny fitondran-tena ny tsindry sy ny ramatahora ataon'ny mpitandro filaminana sasany. Matsiaro ireny fotoana tamin'ny hetsika fotsy ireny ve sanatria? Ka rehefa tsy misy ny hetsika anaparana ny anatezerana dia ny olon-tsotra no iandronany rihitra. Tato ato tokoa mantsy dia tsy nisy fitokoana na teny akatso, na teny votovorona, na teny analakely sy ny sisa. Izy ireo anefa toa efa manana account spécial eo anoloan'ny lapan'ny tanàna, hatr'izay ka hatramin'izao vonina avy hatrany raha sanatria ka misy ny raorao. Tsy isy ny korontana akory no irariana eto amintsika, fa ny ampilamina ny fiarahamonina. Rehefa milamina araka izany ny vahoaka, tokony hanao ny asany araka ny tokony ho izy ihany koa ny sasany amin'ireny mpitandro filaminana ireny, fa tsy sanatria akory ireo sasany ireo indray no hiteraka hatranga hafa. Ny misy afisanany ratsy avy ny soa ary ny vitsy mikitra ny irery. Matoa misy ary maro ny fitarainana voaray mikasika ireo mpitandro filaminana sasany ireo, dia misy ary ny sasany amin'izy ireo ihany koa no antony mahatonga izay fitarainana izay. Tsy tokony ho adino fa ny fihetsika sy ny fomba fiasa asehon'ny mpitandro filaminana ny vahoaka no mampitombo bebe kokoa hatrany ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana. Raha very izay fifampitokisana izay, sarotra ny amerina azy, mitombo ary miha-mahazo vahana ny fitsaram-bahoaka. Ny fitsaram-bahoaka izay voararany lalàna ihany koa. Izay zany ny fomba fijery matoa an-dahatsoratra ny tokony ho fipetraky ny asany mpitandro ny filaminana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Fa efa hoenim-bolana izao no tsy nisy ny permis na carte grise biométrique nivoaka teo anivon'ny SIM na ny centre immatriculateur d'Antananarivo. Ny fahasamban'ny serveur central vokatra ny fahatapahan-jiro ny voalaza ho anton'izay tsy fantatra treto. Ny fotoana iverenany ka taratasy fahazon-dalana hitondra fiara vonjamaika no nivoaka nandritra ny fotoana maro zay avy kolona. Mahatratra efatralina amin'izao fotoana ny filarana amin'ny fiandrasana amin'ny permis biométrique raha toka any amin'ny 1,000 ny filarana amin'ny carte grise biométrique raha ny fanazavana azo tetsy anivon'ny SIM na ny centre immatriculation d'Antananarivo. Olana avy amin'ny fournisseur sy fahasimban'ny fitaovana eto an-toerana no antony tsy ahavitana ireo permis biométrique ireo raha ny fanazavana. Fa le approvisionnement avy any amin'ny prestataire mihitsy izany no mbola tsy tonga. Ny tena fototra ilay olana amin'izao zany efa ny teneko teo hoe maty tanteraka ny serveur. Nisy fahatapahan-jiro ny sesisesy dia maty ilay izy, tsy nazaka anazy dia maty, dia tena tsy maintsy ny soloana mihitsy. Dia nefa izany raha ny fanazavan'zareo tsy maintsy misy transfert na données atao satria tena tsy mety andrem-parena intsony ilay serveur atao fa tsy maintsy soloana vaovao. Fa efa en période de test zany zareo zao satria izay ny fampiresahanay farany. Dia satria zany tena hoe alao testena tsara mihitsy aloha, efa mandeha tsara tsy isy fijanona intsony fa sao dia sanatria hoe andeha kely dia avy indray hiato dia vao mahay tena nasatsy eo amin'ny place ny olona ary vao mahay mahatezitra olona ilay izy. Vokany certificat provisoire de capacité na taratasy vonjimaika ahafana mitondra fiara no solon'ny permis ary attestation d'immatriculation ho solon'ny carte grise biométrique no atolotry ny eo anivon'ny SIM. Tsy mbola fantatra hatreto ny fotoana iverenan'ny biométrique ity olana ity izay efa natratra tapataona izay. Efa ity daholo ny dosian'ny olona fa maka sary sisa ny ataony satria tena mbola tsy maka sary mihitsy ny olona amin'izao fa mitondra sary tapaka dia omeny le certificat provisoire de capacité fa rehefa miverina zany ny biométrique dia tsy maintsy hiteny zahay dia miverina fotsiny zareo amin'izay disponibilité an'zareo manatanteraka n'ilay fangalana sary dia na ao alohan'ilay mbolana ary zany miverina soma tsara ilay izy dia miantso an'ilay olona izay tonga aty dia ny provisoire ilo ny ampiasainy mandrapatonga n'ilay mandra-pivitan'ilay définitif. Tsy misy famerenana fandoavam-bola, tsy misy famerenana fanaovana dossier fa le certificat provisoire de capacité iny fotsiny no entina raha amin'ny permis de conduire dia manao procédure tonga aty. Miisa 10 ireo osika efa tratra tamin'ny fampiasana taratasy vonjimaika ahafana mitondra fiara nandritra izay raha ny fanazavana. Taratasy vonjimaika izay miroso amin'ny fampiasana code QR ankehitriny. Tsy aivina, izany olana miverina matetika teto an-toerana ny famatsiana ny permis biométrique io. Nanomboka tamin'ny taona 2024 izay nikortana ny fifandraisana iraisam-pirenena vokatry ny COVID-19 no niaina izany olana izany teo anivon'ny SIM hatramin'ny androany raha tao anatin'ny efa-taona farany. Tsy mbola misy manoloana izany vahaolana maharitra avy amin'ny ministeran'ny atany izay tompon'andraikitra voalohany ireo mpitondra fiarakodia mangataka fahazahoan-dalana izay mahatratra hatrany amin'ny 300 isan-kerinandro raha ny atota taratasy tonga eo amin'ny SIM Antananarivo hatrany.
Mivoatra trany ny rarany amin'ny distrika ny Vanga Indrano amin'izao fotoana izao androany tsy ekena ny fanaovana tombosialy eo amin'ny fampiarana lalàna eto amin'ny firenena hoy ny fivondrona ireo fikambanana sy antoko politika mitaky ny amoahana ny solombavambahoaka ny Vanga Indrano mahavita raha Sylvestre sy raha Samzaf Cyril izay samy nahiditra amponja avokoa itoy aria mafy ny fitakiana raha manohy ny fanaparam-pahefana ny mpitondra hoy izy ireo tamin'ity androan'ity honina saina. Mitaky ny amoahana tsy misy atakandro ny solombavambahoaka ny Madagasikara ho fito amin'ny distrika ny Vanga Indrano mahavita Sylvestre ny fikambanana BAM izay vondrona ny Fokobetsileo, Antesak, Antemoro, Antandroy, Antefasy ary Makoa, ny Triangle du Nord, ny fivondronan'ireo CST sy loholona teo aloha, ny fikambanan'ireo CT tamin'ny andro ny Teteza Mita, ny antoko hery politika mitambatra, ny fikambanan'ny mpiasa malagasy na ny KIM ary ny fiarahamonim-pirenena araka ny fanambarana iraisana nataon'izy ireo androany teny Antaninarenina. Masina ny safidin'ireo vahoaka ny Vanga Indrano nandany 100% an'Andriamatoa mahavita raha Sylvestre ho solombavambahoaka izay no amafisy ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avo na lampanirena ny HCC tamin'ny fomba ofisialy. Taken'ny fiarahamienta ny fikambanana voalaza eo ambony ny famoahana tsy misy atakandro an'Andriamatoa mahavita raha Sylvestre solombavambahoaka voafito tao Vanga Indrano sy ny fampiarana ny didim-pitsarana navoaka ny HCC. Ekena ny mozana tsindrina ila satria nakaiza ny toy ny raharaha écran plat, nakaiza ny toy ny raharaha bonbon sucette, nakaiza ny toy ny raharaha bolongambolamena zay nanjavona tao amin'ny ministera ny arena kibotany. Samborina ny olom-boafidy fa anaparana fahefana ihany koa ireo manao hoe tsika ampilaminana isiny ny fahamarinana eto amin'ny firenena toy ny nataon'ny filohan'ny BAM raha Samzaf Cyril sy ny namany izay nahiditra ponja any Mananjary. Mikasika an'Andriamatoa raha Samzaf Cyril koa satria tany sy fitondrana republikana no misy eto Madagasikara ny lalam-panorenana dia manome lalana feno ny fanehoan-kevitra ampilaminana liberté d'expression izay nataon'ireo mponina tao Vanga Indrano kanefa dia nodarofa ny miaramila bomba lacrymogène ary nosamborona ny mpitarika azy ireo taky ny fiarahamientana ny fanafahana madiodio an'Andriamatoa raha Samzaf Cyril sy ireo namany voasambotra. Manjaka eto amin'ny firenena ny gaboraraka sy ny tsy fahamarinana ary ny tsy fandriam-pahalemana izay mety hiteraka korontana sy fifandrafina eo amin'ny samy malagasy noho ny tsy fandraisan'ny fanjakana andraikitra. Tsy azo ekena intsony izao fihetsika mampitondran-tena ireo nampindramina ny fahefana izao ho iatrany ny fanazavana. Za dia afaka miteny androany fa za nama mahalamatoa na Antananarivo. Sarotiny azy satria lasa tena atao fitaovana mihitsy le Antananarivo dia lasa miantraika amin'ny Antananarivo na zaratranga noho ny ataon'olom-bitsy izay tsy mitady akory izay tena soana Antananarivo na soan'ny Madagasikara. Amateraka nandrena ambonin'olona fa ambonimbiava amatraikefa manana traikefa amin'ny resaka politika sy tolona natao zay mbola sy mivadiako mihitsy hatramin'izao dia milaza zany androany fa mampilaza mampitandrina ny mpitondra fa ampikosangamizay fanaovana tsinotsinona ny tombotsoa amin'ny vahoaka zay indrindra fa mivokana Antananarivo sy ny avy any amin'ny faritarety ary dia mitodika koa mitandro filaminana ampiko angamizay marinareo misy mpianatra miresaka amiko fa ampikosangamizay mba ataovinareo koa ny sensibilisation any amin'ny namanareo any fa tsy fotoana nitsony zany zao. Mitoy ny fitakiana mandra-pivoaka ny solombavambahoaka mahavita Sylvestre sy iverenan'ny filohan'ny BAM raha Samzaf Cyril sy ireo namany eny anivon'ny fiarahamonina raha ny fanambarana iombonana nataon'izy ireo androany.
Izay zany ny fanambaran'ireo fikambanana sy antoko politika maro mahakasika ny raharaha vangain-drano tamin'ity androany ity. Fa mahakasika ny raharaha-pirenena amin'ny ankapobeny. Raha tsy amin'ny lafiny rehetra ny vokatra eto Madagasikara noho tsy fahaiza-mitanta ny mpitondra ary tsy demokratika intsony ihany koa ny firenena hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga. Raha ny vahiny tao amin'ny Global Africa Télé Sud ity faran'izay miantso ny rehetra handray andraikitra manoloana ny fampitehana miatra amin'ny firenena malagasy amin'izao fotoan'izao ka eto Andriatsilavo. Teboka maro no navoatra ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga Hadzo Andriana Anarivelo nandritry ny fivahiniana tao amin'ny Global Africa Télé Sud niainga tamin'ny toetra raha misy eto Madagasikara hatrany amin'ny zava-misy enana manerana izao tontolo izao eo amin'ny lafin'ny fitantanana sy ny diplomasia. Tsy misy intsony ny demokrasia hoy izy raha ny eto Madagasikara no resahana. Porofon'izany ireny fifidianana natrehantsika farany teo ireny izay natao hitazonana fahefana fotsiny ihany. Que les élections ne se déroulent pas comme il faut et ce ne sont pas des élections démocratiques à Madagascar. Tsy nizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana ary tsy fifidianana demokratika zany eto Madagasikara. Ka eto dia antsoko ny vondrona iraisam-pirenena izay vavolombelon'ireo rehetra ireo. Ankehitriny afaka milaza ve ny vondrona iraisam-pirenena fa ao anaty tanitandalany ny Madagasikara. Tsy hoe manao fifidianana dia ao anaty demokrasia. Mila fifidianana ny demokrasia fa ny fifidianana tsy mila demokrasia. Afaka atao fifidianana saritsariny. Tsy te hanome ohatra anao hoe manerana izao tontolo izao hoe manao saritsarina fifidianana ilazana fa demokraty. D'image de démocrate, on fait un semblant d'élection. C'est de tout temps. Raha ny fanazavany, raha tsy avokoa amin'ny lafin'ny rehetra ny vokatra omen'ny fitantanana ny firenena ankehitriny. Raha tsy laza afa-tsy ny sehatry ny toe-karena sy sosialy. Il faut l'arrêter, il faut stopper ça. Nous avons démontré que par la voie des urnes. Tokony ajanona zany. Efa natoro anay fa tsy mety amin'ny alalan'ny fifidianana zany satria atao fitaovana avokoa ireo androm-panjakana. Arak'izany miantso izahay eo amin'ny toeran'ny mpanohitra mba ho tonga saina amin'ny tsy fahombiazany manokana ny filohan'ny repoblika ary ny tsy fahombiazany ny fitondrany amin'ny fitantanana ny raharaha eto Madagasikara. Ka handray fanapahan-kevitra izy. Et de l'échec de son régime dans la conduite des affaires à Madagascar et en tire les conclusions. Nambarany hatrany fa alatra no nahazona ny maro anisa eny amin'ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana ka tsy misy azo antenaina amin'ny fitondrana ankehitriny. Manoloana izany miantso ireo mpiara-miombonanoka rehetra Hadzo Andriana Anarivelo handray andraikitra amin'izao zava-misy iainan'ny firenena izao. Ce que nous voulons, c'est que ce soit les Malgaches ou les partenaires de Madagascar puissent faire... Ny angatanay na ireo malagasy na ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara dia samy handray ny andraiky ny manoloana ny zava-mitranga ao amin'ny firenena. Ho mafy ity teniko ity fa mitovy amin'ny génocide ilay izy. Ka hitanareo fa miemitra tao anatin'ny taona maro ny firenena nefa tsy misy mihetsika akory dia misy olana izay, misy olana goavana dia hijanona ho potika tahaka izany mandrakizay ve ny firenena? Et va-t-on laisser ce pays dépérir comme ça éternellement? No amafisiny hatrany fa hijanona amin'ny fanoherana izy sy ny antoko izay tarihiny ka tsy hiray tsy kombakomba amin'ny fahapotehan'ny firenena malagasy tahaka izao. Ny antoko izay hanolotra paikady azo tsapaitanana anarenana ny firenena manoloana ny tsy fahaiza-mitantana ataon'ny mpitondra ka mandetika ny Madagasikara anaty fahantrana lalina. Isan'izany ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana kaominaly sy ny fametrahana ny fitsinjara-pahefana tena izy izay isan'ny fototra ijoroan'ny antoko malagasy miara-miainga. Tsy maintsy ary tokony hiadiana mafy ihany koa ny kolokolo raha ny fanazavany. Ny kolikoly izay mamotika ny firenena ka olombitsy no migoka ny tombontsoa tokony ho an'ny vahoaka sy ny firenena iray manontolo. Pejin'ny toe-karena sy ampiariana volamena vetivety tsy nahitam-boka ny fifehezan'ny fanjakana ny fanondranana antsokosoko ny volamena raha-nijery todika tao anatin'ny folo-taona. Manjaka ny kolokolo sy ny fangorona karena ataon'ireo olombitsy ka mahatonga ny fanondranana tsara-dalàna hoy ny mpahay toe-karena iray nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Ny fanjakana izay tokony hametraka drafitra mazava hoy ny fanazavany mikasika ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo mpanondrana volamena sy ireo mpandrara lehibe avy any ivelany ny vidiny volamena ihany koa ao anatin'izay Christian Dimby. Tsy nisy fanatsarana ny fifehezan'ny fanjakana ny fanondrana antsokosokony volamena miala eto Madagasikara fa vao maika ny roborobatra any izany tao anatin'izay folo taona lasa izay hoy ny mpahay toe-karena androany. Olana eto amintsika ny fisian'ny kolikoly avo lenta mahatonga ireo volamena miondrana antsokosoko miala eo anivony fahaditseranana.
eo ihany koa ny fampin'ny oentimana ny fanjakana mikasika ny fanaraha-masony sistany raha ny fanazavana. Ny eto Madagasikara izay manondrana volamena tsy ara-dalàna manodidina ny 2 taona isam-bolana raha nitatitra farany avy amin'ny ministera ny Harenan-kibon'ny tany ny volana May lasa teo. Tokony hipetraka manoloana io ny fiara-miasa eo amin'ireo mpanondrana volamena eto Madagasikara fa ihany koa ny fanamafisan'ny fanjakana ny fiara-miasa amin'ireo mpandraraha misehatra amin'ny volamena lehibe avy any ivelany ialana amin'izay fanondranana anjokosoko izay. Ny hitako hoe anisan'ny vahaolana voalohany indrindra dia miara-miasa amin'ireo orinasa ngizabe na eto an-toerana zany na any ivelany ahafahana tena ohatrany hoe manao ohatrany any Afrique du Sud zao 320 tonnes isa-taona eo ny vitan-jareo dia azontsika atao tsara mihitsy ny raha ny apetsaka ny volamena eto Madagasikara hoe manome permis d'exploitation amina orinasa ngizabe 2 na 3 na 4 dia ireo ny tonga dia manao ny exportation any amin'ny firenena maro izay mividy volamena. Dia rehefa tena betsaka zany le exploitation légal amin'ireo orinasa lehibe ireo dia tsy dia mandeha firy intsony le exploitation illégale satria tsisy hividy le volamena illégal satria ny marché rehetrarehetra zany efa lasan'le mividy amin'le légal daholo ary izay indrindra mety mahatonga le atsokosoko be da be satria le demande be da be ny volamena eto Madagasikara betsaka dia lasa mandeha atsokotsoko mibetsaka fa raha tena hoe misy orinasa matanjaka 2 na 3 na 4 manao exportation légale raha miteny hoe matanjaka tsy hoe mavita 3 kilao na 4 kilao isam-bolana mavita an'izay hoe 200 tonnes par an zay zany hoe mavita 10 tonnes par mois io zany dia amin'izay izy tonga dia mety hoe contrôler tsara ny fivoahan'ny volamena. Volamena Antoniny maro no efa nivoaka teto Madagasikara saingy tsy nisy akony sy tsy nampiankatra ny tany ari-karena fahoben'ny malagasy hatrany izany hatramin'ny androany. Tokony hipetraka manoloana io ny fitsinjaram-pahefana tena izy na ny décentralisation ahafahana manara-maso ny fanondranana volamena isam-paritra fa ihany koa ahafahana mampandroso ireo faritra tsirairay avy amin'ny alalan'izay harena ankibon'ny tany misy eto amintsika izay. Tokony apetraka ny décentralisation eto Madagasikara amin'izay ny toerana rehetrarehetra misy volamena afaka tena micontrôler tsara ny volamena mivoaka ao aminy satria iny afaka mampandroso ny faritra misy azy. Be dia be ny faritra tena manam-bola be eto amintsika na any amin'ny sud iny ary mety hoe tsy volamena na ihany fa misy karazana harenan-kibon'ny tany be dia be mihitsy any amin'ny sud hoe tena ilain'ny any ivelany afaka ondrana fa le olona any amin'ny sud be dia be tsy misakafo tsy misotro rano hitanao mihitsy hoe tena any atsimo hitanao mihitsy hoe tena mahantra le olona nefa ny ao ambanin'ny tany manan-karena be dia mbola miverina amin'ilay vahaolana teo any le décentralisation mila atao haingana indrindra raisina amin'ilay ohatra teo zany atao hoe décentralisation dia ianao ny tompon'ilay tokotany no afaka mi-exploiter sy manondrana le volamena ao amin'ny tokotaninao zany ny atao hoe décentralisation fa tsy hoe olo-kafa ny maka an'ilay izy dia le olo-kafa iny manana an'ilay 4-4 ianao matory eo ambon'ilay izy fa ianao hoe mahantra. Ezaka goavana tokony ataon'ny fanjakana araka izany ny ady amin'ny kolikoly isorohany izay fanondranana volamena tsokosoko izay. Tokony fitaratra amin'izany ny fanjakana ka anaraka azy ihany koa ireo rafitra isan-tsokajiny raha ny nambarana ty paheteka reny ty hatrany. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny tokony anamafisana ny fitaovana ahafahana manara-maso ny sistany izay mbola lesoka hita maso eto amintsika. I Madagasikara izay manan-karena raha eo amin'izay lafy ny harenan-kibon'ny tany izay saingy ilaina drafitra mazava ny fitrandrahana azy hipaka eny amin'ny fampandrosoana ny faharom-piainan'ny vahoaka malagasy. Ankoatra ny fiainany ny mpandeha tamin'ity fotoa mpiala-tsasatra ity saika niova lalana na destination ihany koa ny ankamaroan'ireo mpiala sasatra raha ny fanadihadiana teny amin'ny tobi-piantsona ny Maki Andotam-penaka Androany isan'ny voankazo izany ny miazo ny Toamasina izay tsy nasarika olona intsony amin'izao fotoan'izao noho ny fampitehany lalam-pirenena fa Rodanela Mino Arso. Noho ny faratsian'ny lalam-pirenena, indrindra lalam-pirenena faharoa mampitohy any Antananarivo Toamasina, lasa miova destination makany Mahajanga avokoa amin'izao fotoa mpiala-tsasatra izao ny ankamaroan'ireo mpandeha, raha toa ka tany Toamasina amin'ny ankabeny no fandehanan'izy ireo tamin'ny Tondasa.
Ny lalam-pirenena faefatra mampitohy Antananarivo Mahajanga izay ratsy ihany koa amin'izao fotoana. Raha tsy laza afa-tsy Antananarivo Mahefa tanàna ohatra izay lasa adiny 7 ankehitriny raha natao tao anatin'ny adiny 9 izany teo aloha. Tena ratsy mihitsy satria zay zao mandeha any amin'iny RN2 iny ratsy be dia andeha ho an'ny Mahajanga indray zao dia ratsy dia tsy hitako mihitsy hoe ahoana ny fandehan'le izy fa ohatra manao kobakambava fotsiny fa dia metraika aty aminay vahoaka sy mpandeha le izy ankoatra ny chauffeur sy ny tomobile zany dia aminay mpandeha le izy tena ferinaina mihitsy mifandriam-pahalema ny tsy andaniny ihany koa moa rehefa hoe mandeha eny ianao dia sady mitaintaina ianao amin'ilay lalan-dratsy no mitaintaina ianao amin'ilay fandriam-pahalemana dia ohatrany tsy haiko le izy fa rarintsika raha fahenina fa tena ratsy ny lalana ratsy. Afaka mampena an'le mpandeha le faharatsian'le lalana satria le na le fitsangatsanganana fotsiny ary makany Tomasina zao efa mihena le mpandeha amin'le faharatsian'le lalana fa lasa makaty Mahajanga daholo indray ny ankamaroany nefa Mahajanga koa ratsy fa tsy azo lazaina hoe tsara fa ratsy dia presque ny lalana rehetra zany ratsy daholo fa tokony asiana zareo mba fijerena ihany fikarakarana zay moa fidianantsika le député vaovao reny tokony mba hanetsiketsika an'le lalana hoe anery an'ireo le mpanatateraka ireo mikasika an'le lalana zay ny fidanana an' zareo ka tokony mba handrainy andraikiny izy fa mampikikika ny lalana. Tahaka izany ihany koa ireo zotra retsonaly tahaka ny lalana mampitohy ny Vatomandry Manoro izay mampikaikaika ny mponina ny antoerana amin'izao fotoana ka angatahany ireto farany ny fanamboarana azy. Lalana farany hitako tena ratsy zao le avy aminay aloha tena hitako ratsy avy any Vatomandry izy farany ratsy fa agny moa zany misy anay dia avy Vatomandry mandeha Manoro iny ratsy farany ratsy lalana ratsy fa raha tsy any lalana moa tonga olo tsy mivezivezy. Ohatra zao mandeha Manoro sy Vatomandry zao dia mandeha magnalinandro mampiakandro misahirana le chauffeur sahirana koa le passage amin'ny lalana. Raha ny fatako ananjy zao mba mangavo zany zay mba mangataka hoe mba amboarina zany le lalana misy anay fa mijaly zany zay voaka mpandeha. Ankilany mbola vitsy hatreto ireo mpandeha miazo ny faritra na ao anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra azy isika izao ho ity mpitatitra mampitohy ny Antananarivo Mahajanga ity. Sahirana ny mpandeha noho ny fiakaran'ny frera ny fanazavana. Le olona ny tena marina zao le mpanao vakansa zao tena anatin'ny andro vakansa nefa sy tanao zao mbola miady mitrapy tsy dia misy ny olona tena marina moa zany manila le izy ny avy any ambany zao somary misy olona avy any avy aty ambony somary mbola mangingina fa tsy haiko hoe vita baka na ny olona koa ny sahirana angamba dia tsy haiko hoe zay mavitsivitsy an'le mpanao vakansa ny frais koa amin'le gazoala niakatra somary niakatra dia tsy dia takatra fahefan'ny vidin'ny fianakaviana ngamba le resaka fahasairana olona mety tsy mahabe olona amin'le frais niakatra sy ny hainao ihany. Tsehivana i Madagasikara no firenena mitana ny laharana fahenina amin'ireo firenena afrikanina misy 20 raha tsy lalana indrindra aty Afrika raha ny tatry ny Forum économique mondial ny taona 2022. Lafomba vao hafa miha mahazovana ny fandinana fako lasa gaza amin'izao fotoana izao sehatra izay isany natao hikajiana ny tontolo iainana noho ny fiparitahan'ny fako eto Andrenivohitra ankehitriny isany mitanjona ao anatin'izay ihany koa ny adina amin'ny fandripahanala manoloana ireo mpanao arina fandrehitra oropsehatra ao anatin'izay fanodinana ny fako lasa gaza izay Christian Dimby. Miariary ankehitriny ny fampitehan'ny tontolo iainana sy ny fahasimban'ny ala vokatry ny fampiasana ny arina fandrehatra na ny charbon de bois. Ny 5.7 mponina malagasy izay mbola miankina tanteraka amin'ity fampiasana arina fandrehatra ity. Tokony hirosoana araka izany ny fampiasana ireo angovo azo-avozina toy ny famokarana gazy azo avy amin'ny fako azahodina, ny fanodinana fako lasa gazy izay mbola afaka trandrahana tsara noho izy tsy nilaina fitaovana raitra akory amin'izao vanim-potoana izao. Fanodinana fako na lakozia na fako hafa zany ho lasa angovo ampiasaina amin'ny ohatra hoe fandrahoana sakafo zany. Tsotra be le izy, tena tsotra rehefa mikarakara sakafo zay na rehefa misy ambin-tsakafo tonga dia angonina anaty baka anankiray zany dia avy any amin'iny baka iny ezahana tsy atao bolongany be le fako na lakozia zany fa hoe mba potipotehana amin'izay mba tafiditra tsara ao anatin'le digesteur. Dia atsofoka ao anatin'le digesteur izy dia ampiarahana rano miaraka amin'izany mba ho difitry ny rano tsara le fako ampidirinao
dia izay fotsiny. Vahaolana iray natao hifehezana ny fiparitahan'ny fako eto andrenivohitra ihany koa ity sehatra iray ity hoy hatrany ny fanazavana. Vahaolana anankiray izany le biogaz io amin'ny fandrindrana amin'ny fako eto Antananarivo indrindraindrindra tsika manary fako indrindraindrindra le déchets organiques reny zany dia raha ohatra ka mampiasa ny système biogaz io tsika dia mety efa solution anankiray koa izay ampienan'le déchets zany le fako aritsika eny amin'ny isan-karazany rehetra eny. Dia fatelo fahasalamana koa le izy satria ny entona charbon ohatra no indraindray maharatsy ny fahasalamana sy ny tontolo iainana dia manampy izany le système biogaz amin'izay fotoana izay ampienan'izay rehetra izay. Na izany na tsy izany, ilaina ny fanamafisana ny fanentanana, indrindra ny fandrisihana ny malagasy hivadika tsikelikely amin'ireo angovo miaro ny tontolo iainana hoy hatrany ny fanazavana. Dia izay ihany koa no hoentsika misendry vetivety ao anaty dokafohy. Mbola maro ny fanadihadiana sy vao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santiona ny makasika ny raim-pianakaviany iray maty notifiry ny mpitandro ny filaminana tany Ambato Boeny. Eo ihany koa ny olany fampianarana any amin'ny université ny Barika 5 amin'izao fotoana izao. Aza misaraka aminay rehefa avy eo no anarantsika ny antsiprian'izay. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Ny loko algo, loko azo antoka amin'ny kalitao egyptienne. Mora mandray, mandrakitra tsara ary manaja ny tontolo iainana. Loko algo misy à l'eau, à l'huile, ary anti-rouille izay natao ho takatry ny fahefa-mividiny rehetra. Hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Algo manaraka ny iso, algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Mamerina ny araba hatrany tomboky lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Avy hatrany dia hiazo any Toamasina vetivety sika. Efa ho herinandro izao no nikatso ny fampianarana teo anivon'ny université any Toamasina. Antony hanofatsy an'ireo mpianatra mpanao fihetsiketsehana ny varavara amin'ny birao rehetra ny antoerana amin'izao fotoana izao. Izy ireo izay mitaky ny hamahana ny olany vatsim-pianarana sy ny olany fizarana ny trano fonenana eo anivon'ny université any Toamasina ankehitriny. Erinora Zafamanina Kolo Toamasina. Tsy mety milamina ny toedra raha ato amin'ny université ny Barika 5. Efa ho herinandro izay no nahitana fihetsiketsehana miverimberina ato anatin'ny faritry ny université. Efa saika voafantsika midy avokoa ny ankabeazan'ny varavaran'ny birao rehetra. Ny ato vokatrany ny fampianarana. Isan'ny antony fikatsony izao fampianarana izao ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpianatra mitaky ny hamahana ny olany fizarana ny trano fonenana. Eo ihany koa ny olany vatsim-pianarana. Nisy ny hetsika natao am-pilaminana androany. Les légalités de traitement sy le fizarana ny trano tsy normaly ato Barika 5. Ny trano ato Barika 5 misy ny province sasany maro ato, misy région sasany mibotsina ny effectifany ato, fa nefa misy sasany tena vitsy de vitsy. Zara raha misy par province 2%, province roa fitambarany province roa 6%. Izany hoe tsisy égalité de traitement ato Barika 5 amin'ny resaka logement. De mahakasika ny boursa, efa nanao demande na boursa mpianatsy ireo, nanao nahafeno fepetra avy fizarana boursa mbola maro tsy nahazo. Zéro solde, introuvable, zany raha misy. Fa manino nanao réclamation anefa nivaly izy teo
tsy ampy na firy izy teo tsy haiko na 500 ngamba raha maro efa natao réclamation na raha nitenenindreo jiaby tsisy valiny naboaka calendrier na boursa L1 tsy anatiny L2 vitsivitsy nahazo L3 zara raha nisy M1 SM2 moa zany rairaika aiza le fitovina amin'ny barika 10 ato maro zany raha tena hita fa mitongilana atao barika 10 tsy resaka fizarana trano ihany fa nan resaka fandoavana an'io droit de logement io ary zay mandoa droit de logement 10 alina ariary isa-taona nefa tsisy fiantefany amin'ny zavatra atao barika 10 zany droit de logement zany mbola zahay no mikokany WC-nay maloto mbola zahay koa no manafo ny tranonay mijery solution amin'ny tranonay nefa ny andoavana droit de logement dia ny amahana ireo olana mahakasika an'ireo trano ireo takiny ireto mpianatra ireto ny amerenana ny fitantanana ny trano isa-paritra eo ihany koa ny amerenana ny fitantanana ny vatsim-pianarana ho toy teo aloha ny masotsivana napetraka no mametra ny isan'ireo mpianatra miisa 4 amby 200 alina izay tokony sitraka ny trano fonenana raha toa ka voaelingely ny fanedina birao nataon'ireo mpianatra kosa ny fikarakarana ny olany vatsim-pianarana nisy fagnazavagna entiny amin'ny resaka trano ny amin'ny trano dia mitaky ireo mpianatra tia hazo trano nefa ireo mpianatra mitaky ireo dia misy mpianatra tsy nagnano fangatahana trano nefa tia hazo trano misy ireo mpianatra ireo redoublant na hoe mamerigny klasy zay tia hazo trano nefa mangataka trano tsy tokony hahazo trano satria zay dia ao agnatiny fepetra fitsinjaragna trano ny ologno koa fa tsy nahafaka fagnadinagna dia tsy mahazo trano ary ny ologno koa tsy magnano demande de logement dia tsy mahazo trano zay rehetrarehetra zay zany no misy am'ireo mpianatra reo fa nefa misy kely koa zany fagnadisoan'ny administration zay tompony andraikitra zany ao amin'ny logement io moa zany ny olombelogno aza misy fahadisoagna misy vitsy am'ireo mpianatra reo kosa dia ologno nahazo trano izy tamin'ny lasa dia tsy tafiditra tao agnatiny lista trano ary efa nilazagna izy ireo nagnambaragna izy ireo ho anareo nahazo trano tamin'ny lasa ka tsy tafiditra ao agnatiny lista de logement zay niboaka io mijanona anareo ao agnatiny trano fa mandigny fandaminagna atsika mba tsisy an'lay hoe zay atao na ilikiliky zay atao karanjao ny mikasiky ny boursa na hoe vatsim-pianarana ny L1 mbala tsy niboaka satria nitsinjarainy tompony andraikitra agny ambony moa zany ny deuxième vague zay miboaka io misy ny deuxième vague zay ataoko hoe vitsivitsy ny ologno mbola tafiditra agnatiny manomboka eo amin'ny L2 L3 M1 M2 fa moisy koa zany troisième vague satria zay io ao agnatiny fikarakaragna zay rehetrarehetra zay fa kinanjo moa zany ny tragno mifody de atao akory lahy tragno mifody de hagnametsigny ve ny mpianatra rehefa aveo hoe tsy vita ny fikarakaragna azy so tokony handiniky kely hoe izy ty raha karanjao de tokony isokoafigny lay administration afahan'ny administration hiasa afahan'lay fianaragna andeha ahoana moa ny agnamezagna ologno boursa olo tsy mianatra hafahafa ihany zay zavatra zay mitaky boursa anao nefa tsisy fianaragna mandeha nilazana avy ao anivon'ny université fa mandray ny fanamariana sy ny fangatahana rehetra avy amin'ireo voakasiky ny fitakina ny tompona andraikitra na ny misahana ny fitsinjarana ny trano fonenana zany na ihany koa ny makasika ny vatsim-pianarana nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny foarabe etsika izay karakarainy ny fiangonana adventista andraisan'ireo mpivarotra fitaovana sy kojakoja samihafa hatramin'ny sakafo amin'ny vidy mirary anjara etsika izay tsy natao hanamorana ny fiantsenana ihany fanomezana sehatra ihany koa ireo mpandraharaha hatramin'ny madinika indrindra ilariana Sonia trano efa maherin'ny 20 no hita ato amin'ny etsika foarabe izay karakarain'ny fiangonana adventista hita ato avokoa ireo karazana entana sy kojakoja isan-karazany amin'ny vidiny mirary tsy ny avy amin'ny fiangonana adventista ihany no nomena sehatra amin'ity foara ity misokatra ho an'ny rehetra ny etsika androany zany no manomboka ny foarabe izay karakarain'ny adventista sampana anankiray ao anatin'ny fiangonana adventista izy io fipikiry fitantana mpiainana kristianina dia tanjon'izy ity moa zany dia mba ny ampivoatra ireo mpandraharaha rehetrarehetra
satria hoe mba hitombo zany ary tsy hoe nefa mitombo ihany na mahita zao tsika dia manomboka hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia hitantsika ato misy ny tomobile faran'izay raitra indrindra ary misy koa ny mpamboly zay farany ambany indrindra eny fa na dia ohatra ny hoe mécanicien kely na zavatra kely ary dia hitantsika afarany hatramin'ny lehibe indrindra. Zay zany tamin'ny voalohany zay ny tanjona tamin'ilay izy hoe mba hampivoatra ny ao anatin'ny fiangonana kanefa mahita zay hoe betsaka ny olona liana tamin'ilay izy dia hoe andao ary isokatra amin'ny any ivelany dia maro ary zay tsy ao anatin'ny fiangonana adventiste fa mandray anjara be ao anatin'ity foara ity. Tsy tahaka ireo foara samihafa fahitana ny fandraisana anjara sy ny fahafahana mitsidika eto amin'ny foara be azy. Arivo ariary indray mandeha no aloha dia afaka mivezivezy mandrapahatapitry ny hetsika. Ho an'ny fandraisana anjara dia 1000 ariary no aloha dia misy autocollant zay ao apetraka atao amin'ny telefona na amin'izay zavatra asiana azy dia iny foana ny verenana mandritry ny herinandro. Andoha indray mandeha fotsiny dia herinandro izy zany mivezivezy amin'iny foana na pasany amin'ny olona hafa ary iny fa efa iny dia iny ihany ny vezivezeny eo. Sehatra rehetra mihitsy dia hitantsika daholo misy ny sakafo ao misy ny sehatra rehetra mihitsy. Mahitantsika fa misy chien de race zay mbola tsy dia fahita firy mihitsy ao koa amin'izao fotoana izao. Tsy mitovy mihitsy zany izy ity amin'ny foara zay hitantsika satria mampiavaka anazy izy aloha zany raha hitantsika eo dia misy podium eo zany hoe fety be ny talenta zany le izy zany hoe zay olona manan-talenta ahita zao tsika karazana olona ohatra ny hoe ampiseho izy manahoana rehefa pakabady dia anao senety anao tantara ampiseho an'izany mihitsy ny zareo dia misy zao karazana orchestra manana orchestra ngeza be dia ampiseho an'izay zay hitantsika daholo ny karazana violon maro be karazana mozika instrument be da be dia hitantsika eo zany hoe mandritry ny ty hetsika ity zany dia isy talenta maro be andravaka ny fotoana manomboka maraina mandraparivan'ny andro. Nanomboka androany maraina ary tsy farana raha tsy ny alady izao ny foarabe. Ny alady famaranana izay natao fety be ny talenta isia ny hetsika ahafahana mampiseho ireo talenta isan-karazany sy ny seho an-tsehatra. Azo tsy diana nanomboka ny herinandro teo ny tarifa napetraka ny fahadiseranana malagasy io zay natao hampafantarana bebe kokoa ireo pilarara eo anivony fahadiseranana indrindra ireo mpanafatra entana ny pitsopitsony rehetra sy ny dingana izay lalovany entana iray hafantarana mialoha ny aba tokony aloha ihany koa ny tarifa ka ahafahany rehetra miomana fanampanazavana. Matetika rehefa tsy fantatra le izy dia lasa ohatran'ny hoe surprise no mivoaka rehefa hoe ambony ohatran'ny eritreritiny hoe ambony ny taxe OPN na misy ina moa ty formalité ny mila atao dia mba tsy ho surprise ho an'olona zay fa fantatra ny aloha zany ny zavatra miandry anazy aty amin'ny fahadiseranana mikasika ny déclaration MDG satria zay moa no anarona ny menazy inona moa ny atao amin'izay raha ohatra ka misy doana mila mafantatra ny hoe iza ny olona mila manao déclaration izy ny tsy mila manao déclaration ny zavatra misy matetika ny ankamaroan'ny olona tsy zavatra ho déclarena dia rehefa tsisy déclarena ny olona dia mba fantatra zay dia mba hakan'le circulaire dia mandalo fotsiny tsy mila fisavana tsy mila procédure manokana ho an'olona zay mila zavatra ho déclarena kosa dia mba afaka manao an'izay déclaration zay izy amin'ny fomba fohy dia fohy satria ny ankamaroany ny zavatra information ilaina dia efa nisezisena tanatin'ny telefona iny dia azo ampiasaina foana iny rehefa mivezivezy eo satria ny anarana sy ny passeport sy ny information ny adresse sy ny namany matetika iny raha ohatra tsy miova dia azo ampiasaina foana iny azadiny fa misy zavatra misy entana koa ilana fahazoandalina manokana dia ahafahana miomana amin'izay zany dia rehefa tonga eo amin'ny fahadiseranana dia raha misy zavatra ho déclarena dia aingana dia aingana. Asa mamelona fianakaviana maro eto andrenivohitra ny fanadiovana bidon mavo mifo maraina mitety épicerie mitady sy mividy ireo bidon mavo miverina ny atoandro manadio ary mivatry izany indray amin'ny mpamongady ny ariva vola 3 alina ariary farafahakeliny no tombony azo isan'andro na mihoatra izay raha mahazo bidon maro ireo mpanao an'ity asa fivelomana iray ity. Gaeton Andriatsilavo. Tsy milahatra rano tahaka ny mahazatra eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina akory ireto bidon mavo miranty ireto fa ho diovina ka amidy indray. Mifoha amin'ny 4 ora maraina ny ray mpianakaviana maka bisikleta ka miainga andeha hitady bidon amin'ireo mpivarotra épicerie. Ho an'ireto mponina eto maro biby any Ambohidratrimo, Ivato sy Talatamaty no hitetezana ireo mpivarotra ireo ividianana bidon. Dia izy afaka mandeha ny party ohatra hoe makany andorany fotsiny makany anana fa manana izy le
sarosarotra kokoa zany le idirana le amin'le lalana roty rensetiny amin'le polisy zany amin'le izy mipahan-dalana le bidon amin'le bisikileta. Le maka ny tena manahirina si tsy maintsy mandeha bisikileta foana zany isan'andro dia tsy maintsy mitety épicerie manangona an'le izy. Any amin'ny épicerie mantsy manangona azy le mpivarotra épicerie ohatran'izao dia any ianao nangona misy bidon ve dia efa eo le olona miteny hoe misy atoko misy ny olona anankiray ara dia efa alefany dia angona dia lasa mitety rehefa mahazo hoe tokony ity no entika dia efa mody indray satria le izy vao sasana dia vao aterina koa. Amin'ny 12 atoandro vao tafaverina rehefa tonga ampidinina ny entana azo miroso avy hatrany amin'ny fanadiovana miditra ny tsehatra amin'izany ny renim-pianakaviana sy ny ankizy. Misy dingana tsy maintsy arahina voalohany amin'izany afanaina ireo bidon ahafana maka ireo menaka ambiny amin'ny ankapobeny azona menaka 2 litatra ny bidon mavo misy 10 ka amidy anampy ny tombobarotra azo. Rehefa vita izay vao miroso amin'ny fanadiovana ireo bidon. Ny velany ihany no diovina eto ary tsy azo atao tafiditra ny rano ao anatiny no ilay bidon mbola iverenana na asiana menaka. Le anatiny tsy azo raha ohatra hoe idirany rano le any anatiny dia tsifina tsara le rano rita tsara satria tsy mety amin'le izy an'le mbola iverenana menaka nefa ndeha dia ohatrany hoe mampinana maloto amin'ny olona zany raha ohatra hoe fa tony aza taka mbola dioviny any tamatavy ohatra hoe amin'le izy. 540 hatramin'ny 740 ariary no ividanana ny bidon mavo iray ka amidy 330 ariary rehefa voadio. Vola iray hetsy ariary isan'andro no ahodina amin'izany. Raha hetsy mivery soma entina mamaka an'ireo dia efa manodina isan'andro. Raha hetsy raha zany 30 zany zao raha hoe mahazo 500 efa mikarama ohatriny zany mahazo raha 500 efa mahazo 700 isaky ny bidon dia fito raika amby roapolo efa mahazo 2 alina mahery farakaraky le akana dia indray 900 maka 700 dia afangarongaro rehefa tsy mahita sasa karazana épicerie zany sasany mako efa misy maka lafo dia indray sasany tsy mety fa hoe 700 ny amoanay dia tsy maintsy maka ianao dia afangaro le mora sy lafo satria épicerie maromaro vao mahazo. Isan'andro bidon 30 farafakely no voangony ny fianakaviana iray ary misy mahazo hatrany amin'ny bidon 80. Izany hoe ny tombony azo amin'ireo bidon misa 80 ireo miampy ny menaka ao anatiny no tombobarotra azo. Mavelona ny fanadiovana bidon raha ny fanazavana 5 taona izay reto fianakaviana ireto no nisehatra tao anatiny raha ny fanaovana briky no nataony teo aloha. Na izany maro ny olana sedraina hoe izy ireo raha tsy ilaza fa tsy ny hamaroan'ny fianakaviana misehatra amin'izany ankehitriny. Miampy ireo fianakaviana mpanao briky izay miroso amin'ny fanadiovana bidon ihany koa rehefa fotoana fambolem-bary ka tsy afaka hanaovana briky intsony ny tanimbary. Fa rehefa vita amin'ny briky dia efa betsaka indray fa soso le olona ety lasa manao misy maromaro zareo efa nanao briky aloha rehefa vita indray ny briky dia lasa indray zareo manao bidon indray satria rehefa potraky ny ora dia tsy mety intsony fanaovana briky dia efa manao an'io indray izy. Asa fivelomana tahaka ny asa rehetra ny fanadiovana bidon ary efa maro ny olona miroso amin'izany amin'izao fotoana. Ho an'ireto fianakaviana eto maro biby ireto iny akazo manga no mpandray ireo bidon madio ka averina asiana menaka any Tomasina. Fa isan'ny hetsika iray ampafantarana ny tsiraray ny tontolon'ny lanitra ny festival de l'astronomie natao tao Mahajanga ny farany herinandro teo. Ny hetsika izay efa niditra tamin'ny andiany faharoa ka nahafahana nitondra fanazavana bebe kokoa tamin'ireo tanora izay liana amin'izay sehatra izay ary nofaranana tamin'ny fanolorana télescope ho an'ny club de l'astronomie teo anivon'ny Alliance Française Mahajanga. Anja Robert Kolo Mahajanga. Ny any tombo ny fitiavan'ny tanora ny Mahajanga ny tontolon'ny lanitra raha ny zavatra hitany ireo mpikarakara ny festival de l'astronomie izay karakarainy ny fikambanana Ankitana. Festival andiany faharoa izay nampitondrana ny lohahevitra hoe Mahajanga sous les étoiles. Amin'izao fotoana izao zany dia hita fa nitombo ilay fitiavana resaka astronomie eto Mahajanga satria amin'izao dia efa misy le club d'astronomie izay misintona ireo ankizy mpakafy an'ilay association zany
aty an'le lanitra zany eto Madagasikara dia hita amin'izao fotoana izao fa misy fitombony le izy satria raha tamin'ny eritaona mbola vitsivitsy ireo ankizy tonga taty amin'ny Alliance Française nanatrika andreo conférence tamin'ity dia hita nitombo izay zavatra izay ary hita ihany koa nitombo koa ireo ankizy tonga nanao observation teny amin'ny bord zao omaly satria dia tonga avandry zareo niaraka tamin'ny namany tamin'ny eritaona izy nandeha irery fa tamin'ity zany tondrandreo namany tondrandreo havany zany hoe misy an'le fitsiriny le fitiavana zany ao anatin'izay zavatra izay dia mifahitana an'izay fitsiriny le fitiavana izay indrindra no nafahana nanaovana hoe aleo hitarina le festival zany aleo asiana andiany manaraka satria hita fa liana le olona ao anatin'izay tontolon'ny astronomie zay. Manodidina ny roapolo ny tanora lahy sy vavy mikambana eo anivon'ny club de l'astronomie eo anivon'ny Alliance Française Mahajanga amin'izao fotoana izao. Antony maro no mahatonga azy ireo hiditra ao anatin'ity club ity. Nandrisika nahiditra anatin'le izy dia resaka passion sy ny resaka hoe ahafantarana kokoa zany hoe ahoana ny fonctionnement an'le planète izay zavatra hitantsika isanandro. Reto aloha zany nahafahako nalala an'ireto namako be dia be reto izay mizara ny fitiavako ny science en général ny club dia ahafahako koa nampiasa télescope voalohany indrindra teo amin'ny fiainako noho nidirako tato amin'ity club ity. Tena nahaliana anakahy ny kintana en général satria tamin'ny mbola kely zany za liana amin'ny formen'izy ireo dia nanontany tena koa za hoe ahoana zany ny foronan'ireo zavatra ireo dia nisy an'ity club ity zany mba mety hanana notion kokoa amin'izay fantenam-piasako tamin'ny mbola kely zay dia izay antony nidirako tamin'io club. Totosa teto Mahajanga ny farany herinandro teo araka izany ny festival de l'astronomie andiany faharoa ny fotoana nahafahany tsirairay nahafantatra bebe kokoa tamin'ny alalan'ny conférence mikasika ny lanitra sy ny manodidina azy. Teo ihany koa ny fijerena ny masoandro sy ny kintana tamin'ny alalan'ny télescope. Nanamarika ity fotoana ity ihany koa ny fanomezan'ny Société astronomique de France ny télescope ho an'ny club de l'astronomie eto Mahajanga. Trangam-piarahamonina no anohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alay ity. Matonotifiry ny ampitandron'ny filaminana ny raim-pianakaviana atao amin'ny Fokotany Antsohi, commune ambanivohitra Madirivalo, ny tenan'izay nambara fa niray tsokombakomba tamin'ny dahalo ka izao tonga tamin'ny famonoana izao. Tranga izay tsy eken'ireo fianakaviana sy ny fiarahamonina ka hanaovan'izy ireo Antsoavo. Maty voatifitry ny mpitandron'ny filaminana tamin'ny aliny 7 Jolay lasa teo ny raim-pianakaviana izay fantatry ny rehetra hoe Jankely tao amin'ny Fokotany Antsohi commune ambanivohitry Madirivalo. Nalain'ny mpitandron'ny filaminana tao an-tranony ary niafara tamin'ny fahafatesana izany. Raha ny zava-misy tany an-toerana misy olana amin'ny resaka atany ity raim-pianakaviana ka ina ho mifandray amin'izany na tonga amin'ny famonoana ho hatrany ny fianakaviana. Dia ny nanontaniako izy hoe ino ny atondianareo. Dia nilaza izy taminaka hoe aminakasika amin'ny fiera ndreo matoy Jankely ny dianay aty. Dia eo izy nilaza aminaka hoe apetsovina ndreo matoy Jankely. Fa za kosa aty tsy afaka ifampiresaka aminazy firy satria aty izy nivoalaza n'olo magnenjika anazy. Ka za karakaraha volanareo hagnanaovantsika ny dossier. Dia nifampiresaka zay hoe tokony hoatrino ary nahavita anazy. Ray tapitisa. Dia nilaza ndreo matoy Jankely hoe amin'izao amin'ny andro zao tsy tratriko ray tapitisa fa amin'ny talata izy zay vao tratriko. Ka talata zay kaiky fo maraina na amin'ny 3 maraina igny zavatra hafa koa nisy fahafatesa ny zava-nisy. Ka teo izy nahagaga nakasika anazy nefa lazana ny fagnaraky kanefa zavatra hafa ny zavatra nisy eo. Nambara ho miray tsokombakomba amin'ny alalan'ny finday amin'ireo karazana asan-dahalo any an-toerana ny Antony Samborana sy ny itoviana azy raha ny fanazavan'ny fianakaviana hatrany. Tsy mbola misy hatreto mipirofo manamarina izany fisamborana izay niampy fanararotam-pahefana raha ny fitataran'ny zanana Natrimason'ny Tranga. Fisaon'izy zany nandondona rô tokony tamin'ny maraina iny dia nandondona iny rô dia nifazondreo tao dia azafady izy igny zany sy ny papako zany dia azafady aloha izy ny ray aman-dreny vo vetivety anao
dia mivoaka izy dia boko izy nakakanjo mafana eo dia indesindreo zany indesindreo izy dia zany nanaraka boko afara amizay za boko narano dia eran'ny lalana iny zany izy nidinabodaboko andreo foana izy eran'ny lalana iny za tsy nitiany za ndray mangoraka fa tsy afaka miseho vatana monka za amizay dia tonga teo amin'ny place ny zavatra teo teo amizay zany za nisitrika efa tsy hitaandreo dia nidinabodaboko andreo izy nampijaliandreo foana izy dia nisy rety amizay zany nandeha tany Madivaly nday olo marary dia najanonareo aloha zany le fampijaliana dia bako amizay zany lasa le sarety dia nitohizanareo ndray le fampijaliana tsobirindreo maiso aby norony tinataka andreo tanany fanondro ny tapahandreo bako amizay izy nitifirindreo amizay izy tifirindreo izy dia lasa amizay zany reo kelikely iny lasa reo dia zany zay nanantomampavako teo dia nitomany be teo za dia nikoka be teo za dia nanao antso manoloana ny zava-misy any an-toerana manoloana izany ireo fianakaviana sy ny fiarahamonina izy ireo izay mitaraina manoloana ny endrika fanararaotam-pahefana samihafa ataony mpitandron'ny filaminana. dia izay ihany koa tombokilasy tombovavy no entina manakatona ny fiarantsika ho any androany naiza naiza misy ianao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany veloma tompoko. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.